Ratsaivana moa dia nisy ny fifandonana teo amin'ny mponina sy ny zandarmarim-pirenena tany Mananjara ka nanao mananjary ka nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny tombony zandarmarim-pirenena ny mponina tany toerana nisy ny ainana fohy tao anatin'izany. Eo anatrehan'izay nefa namoaka fanazavana ny Premier ministre lehibe ny gouvernement tany général Jean Ravelonarivo nanambara moa ny tenany fa efa nisy ny fanapahan-kevitra noraisina manoloana iny tranga iny. Nilamy raha tao Mananjaro ny Premier ministre ny général Jean Ravelonarivo. Raha ny fanazavana netiny, nisy ny iraky ny fitondram-panjakana ahitana minisitra efatra, ahitana minisitry ny fitsarana, ministry ny folo alin-da, sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmarim-pirenena nidina tany toerana. Nisy ny fampiresahana ny arahan'izy ireo tamin'ny mponina ary ny ray aman-dreny tany toerana. Ny fanjakana dia fanandrainy andraikitra ny ara-dalàna. Voalahelo izany zavatra nitranga tany Mananjary dia nandefa fiara-manidina ny tenako sy ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ka nandefa minisitra efatra, minisitra ny filaminam-bahoaka, minisitra ny zandarmarim-pirenena, minisitra ny folo alin-da ary ny minisitra ny fitsarana. Angamba raha ny fandefasana an'izay olona zay nijery ny zavatra nitranga dia efa fandraisana andraikitra lehibe voalohany amin'ny fitrandrahana ny filaminam-bahoaka sy ny fihavanana zay misy eto amin'ny firenena. Faharoa ireo olona reo sy nandeha tanam-polo fa nampiasa ny fahaizany ary nandrindra ny filaminana rehetra sy ny fandriam-pahalemana rehetra. Ary ankehitriny dia efa milaza aminareo fa efa milamina ny toe-draharaha any Mananjary ary iverina androany raha tsy misy ny fahadisoako afaka fotoana fohy ireo olona namitahiraka ireo fa efa natao ny fampandiniana rehetra sy ny fifandraisana tamin'ny tanàna, tamin'ireo tanora, tamin'ny ampanjaka, tamin'ny mpitariky fivavahana ka tsy hitako aloha fa raha misy ny filaminana izay angamba ny tadiavintsika iarahana natao ary nampisehoan'ny fanjakana ny fandraisana andraikina. Raha tsy hivina ny fandona ny zandary sy ny fokon'olona tao tampon-tanàna Mananjary. Vokany olona enina ny maty voatifitra nandritra ny fihetsiketsehana teo anoloan'ny tombony zandary ao Analanjavidy. Zandary iray kosa naratra noho ny tora-bato. Ny fahafatesan'ny karte mobile iray any toerana voalaza fa nidaroan'ny zandary no nahatonga ny fanjevona ny maraina ny alarobia tokony tamin'iray ora maraina omaly.